ka io fo io zany dia anisan'ny sakana lehibe mahatonga ny kristianina zay mivavaka tsy mety mahazo valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy satria sambatra zay madio apozy izy ny tompo fa izy no ahita an'Andriamanitra zany hoe zay maloto fo zany de tsy mahita an'Andriamanitra tonga ihany izy mivavaka mafana fo be mihitsy mandeha mivavaka fa le fony tsy hainy mihitsy ny manala an'le fahatezerana fa nena amina olona anankiray izy mivily lalana mihitsy satria ny zavatra nataon'iny olona iny na fotoana azy de tsy vita ny manala an'izy ny vadiny de ananany lolo-po misy raha sasany tsy nitafateny mihitsy raha ho azoko ianao iny mbola ho azoko ianao kristiana izy amin'io kristiana izy amin'io fotoana io de zany zavatra zany anefa miteraka sakana eo anatrehan'Andriamanitra mivavaka le olona fa tsy mahazo valim-bavaka kivy sy manamelo tena kivy sy manamelo tena ahoana ihany ara ny fiainako ty za tena mampahery anao androany tian'Andriamanitra ianao andray valim-bavaka ianao zay mivavaka am'izao fotoana zao tokony andray valim-bavaka ianao fa inona moa ny sakana riavana malala miankina ny fotsika io ozy izy Jehovah Andriamanitra ray mantsianikaina mora tsara toetra ianao moa tsy nisy fisandratana va zany hoe miainga amin'io fotsika io miankina amin'io ny fisandratana miankina amin'io ny fitahian'Andriamanitra miankina amin'io ny fanasitranana miankina amin'io ny fiovam-piainana ary na ny vaditsika tokony iova ao anatin'ny tokantrano tokony hivavaka ary miankina amin'ny fotsika zany ny zanakitsika tokony resy lahatra hivavaka miankina amin'ny toe-potsika satria betsaka ny apôstôly ny olona mivavaka izy fa ao anatin'ny tokantrano vao miteny kely ny vadiny tonga de izy vazavaza be mihitsy any ka na le vady aman-jany any ary tsy resy lahatra mihitsy zao ve ny mba mivavaka ratsy be mihitsy ny fony apôstôly misy kristianina nge sahirana be mihitsy apôstôly makasika an'io fony io tena efa ataony délivrance mihitsy izy mihitsy tena manao potika ny areti-po zao ny ratra-po fahatezerana tsy mety afaka inona ny antony apôstôly satria tsy manana herin'Andriamanitra hoentina noerana an'ilay izy ary manatona mpanompon'Andriamanitra ihany izy eo amin'ny toeram-pivavahana misy azy fa ny eo ihany ny eo tsy miova de mametsiny izy hoe ena le mpanompon'Andriamanitra mihitsy no mentsiny mariny zany misy ny mpanompon'Andriamanitra tsy ampiery apôstôly fa ny zavatra ray de zao raha teo afaka ianao hoe nanatona mpanompon'Andriamanitra ianao hatram'izay fa mbola ampetraka ihany lay areti-po mitoetra aminao ihany lay ratra-po mitoetra aminao ihany le fahatezerana ary sasatra ianao manao délivrance mitomany an-dranomaso atao fifadikanina tsy afaka ihany lay izy zao indraindray misy zavatra tsy afaka raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny hery ny fifadikanina zany hoe tsy lay olona manana lay problème areti-po sy alahelo anatin'ny fosy fahatezerana no mifadianina apôstôly fa lay mpanompon'Andriamanitra mihitsy zay manao délivrance lay olona no mila lay hery ny fifadikanina 7 andro sy 7 alina ary izany mahatonga anay mijoro eto fa izahay zao de anisan'ny apôstôly navita tanteraka an'izany fifadikanina 7 andro sy 7 alina zany ary maro ny olona zay efa nanatony nanapa-kevitra nanatony ary nanandrana de natsapa fanasitranana natsapa fanafahana ary tena resy lahatra hoe afa ihany marina zany hery ny fifadikanina 7 andro sy 7 alina zany ka za milaza aminao mpanompon'Andriamanitra ianao am'izao fotoana zao na mpivavaka tena efa mpivavaka ianao am'izao fotoana zao aza miavikavina aloha fa manatona manaova dingana fa ny anafahana anao ny vahaolana ny anasitranana anao vahaolana fa tsy de hoe akory hoe ny fanatonanao anay de aveo de hiary hivavaka aminay tsy maninona na hiary hivavaka ianao fa zao fotsiny tanjona anay de zao hoe ny amahananao mba hatonga anao andray valim-bavaka apôstôly io zany de anasana ny olona rehetrarehetra eny fotoam-bavaka tsika moa zany apôstôly amin'ny apôstôly atsika zay tsy misafidy hoe finoana sy inona fa de na toerana avia izy ianao na toerana avia izy na toeram-pivavahana avia izy na toeram-pivavahana avia izy tokopinoana manahoana na tokopinoana manahoana na tokopinoana manahoana afaka manantona foana ianao vavaka ny zava-dehibe aza mijery mijoro amin'ny anaram-piangonana zany ka ty ny razam-be anay de tsy mety aminay mihitsy ty raha tsy aty foana nefa efa hita zao fa tsy mahita fiovana mihitsy ianao zay tena manasanao ampitiavana be mihitsy zay mba hanafananao anatin'io fo io satria araka ny tenin'ny apôstôly teo misy karazana aretina sy olana indrindrandrindra zany areti-po zany tsy afaka raha tsy am'vavaka sy fifadikanina le mpanompon'Andriamanitra misy hery ny fifadikanina zany moa de ampanetretena lehibe nao nambarana an'izany fifadikanina zany amintsika zay mahita anay ka voninahitra ho an'Andriamanitra ho anazy rirany ny voninahitra ka de manasanao zany zay ry havano azadino amin'ny sabotsy ho avy zao de efa misy vavaka fanafana ety amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka manarotso isotry ny afahanao mahita an'io toerana io de eo amin'ny arean'ny bus andavamamba misy vehivavy manao saron-doha sy manao robe fotsy eo amin'ny tana banderole misy soratra hoe
fiangonana kristianina miara-mivavaka de manantona andreo fotsiny ianao a de ateriny aty am'le toerana fivavahana azadino ihany koa ny fotoana lehibe zay ho tanterahantsika amin'ny sabotsy fa 1 ny volana oktobra 7 avy zao zany ao amin'ny kianjana Tsamanitra manomboka amin'ny 7 maraina no fotoana tena goavana ary zany mihitsy fa tena iasa ao ny herin'Andriamanitra velona fivoahantsika voalohany mihitsy fivoahantsika voalohany de asaina zany tsika rehetra zay mahita anay am'izao fotoana zao atongava alaminy ny fandahara-potoana anao fa fotoana fanovan'Andriamanitra ny fiainantsika zao efa fotoana zany zao fialana amin'ny fahantrana idirana amin'ny voninahitra fotoana zany zao fialana amin'ny aretina idirana amin'ny fahasalamana mandrakizay fotoana fialana amin'ireny sakatsakany reny zao idirana amin'ny fitahina manana ambiampy fotoana fialana amin'ny alahelo zao apôstôly idirana amin'ny fifaliana mandrakizay fotoana fialana amin'ny tsy fahombiazana zao idirana amin'ny fahombiazana ianao manompo an'Andriamanitra mila mahomby ianao efa mivavaka mila mandray valim-bavaka ianao sady zany ny tokony ho izy zay ny tokony ho izy mety mbola tsy mivavaka ianao mila manantona an'Andriamanitra ary fanapahan-kevitra entitra no ataonao hoe zay vavaka manomboka androany ao anatin'izany ny tompo vao mahita ny fanapahan-kevitra ao ry havana manafaka anao ao anatin'ny olanao io izy betsaka ny olona nanantona an'Andriamanitra tsy maty antoka izy tsy nandany fotoana izy fa niova ny fiainany niova ny ara-panahy ary ny olona mahita azy manodidina ary gaga hoe fa ahoana inona nampiova ny fiainanao mamaly tsotra fotsiny izy hoe Andriamanitra zay tompoko manova ny fiainako ka sahanay mihitsy ny mirehireny amin'io Jesosy tompo io fa matoy izay mijoro vavolombelona eto mitoro ny tenin'Andriamanitra eto nahita vokatra tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary tsy maty antoka tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka hoy aminao hoe manatona an'Andriamanitra tongava amin'ny sabotsy ho avy zao a ety amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka manaritry ho isotry afaka miantso amin'ny laharana taroby zay hitanao eo ambany eo moa zany ianao a de afaka mandray anao isanandro izay de anasana ianao amin'ity fotoam-bavaka lehibe ty amin'ny sabotsy ho avy zao eo amin'ny arian'ny bus andavamamby ianao mahita vehivavy a manao accueil zany na eo amin'ny poste 67 ihany koa zany misy vavy manao accueil eo de afaka manantona an'ireo toeranareo ianao azadino tena azadino fa fotoana fanafahan'Andriamanitra anao zao apôstôly dia mbola teanetanao ihany koa ny sabotsy fa 1 ny volana oktobra 7 ao Antsamanitra manomboka amin'ny sivora sasamaraina tsy diso ny fotoana ny mampiavaka an'io fotoana io ry havana de zao apôstôly zay navita fivadikanina 770 alina 12 mirala no ivavaka ho an'ny olona rehetra zay tonga ao amin'io fotoana io apôstôly zay zany fa de asaina mpitiavana bitsika ho tonga anatrika izay fotoana izay afaka miantso amin'ny larana taroby ihany koa ianao a raha mila fifandraisana manokana ivavaka angambosika marana ny fotoana raha marary ianao zany a de apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao a raha manana olana ianao eo amin'ny fiainanao manokana de apetrao eo ambony lohanao ny tananao fa ivavaka ho anao zay am'izao raha sy fotoana zao misotranao zay raha eo ny amin'ny ty fotoana ity mbola fahako mitondram-bavaka ny reto vahoakanao zay mahita ny fandaharany reto mangataka ny famindraponao manokana tompo malalako mangataka ny familan-keliko ao mba hiantefa aminy ary mangataka aminao no hoan'ny marary rehetra eo ambony fandriny mijery anay am'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andidina ny aretina rehetra miala am'izao olona izao ary midina ny fahasitranana ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsahatra zany manomboka amin'ity androany ity ary manokatra lalana ho azy ianao tompo malalako mino sy manantena fa miasa amin'reto olona reto ianao satria ny teninao milaza manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka tanterao zany teny zany ary hisy vokany sy fiatraikany be deaibe amin'reto olona ireto misaotra indrindra Jesosy io amin'ny anarany no nanaovaka zany vavaka zany misaotra tompo amen eny ary tompo fa de samy ho tahin'Andriamanitra daholo sika rehetra